Marina fa efa navoaka ny teo anivon'ny gendarmerie pirenena ireo mpamily natao fanadihadiana. Tafatsangana omaly kosa ny fikambanana zanaka mangoro izay ahitana ny distrikany Moramanga sy Anosy-Beanal. Isany manana mampiavaka azy ity faritra ity ary izany indrindra nahatonga ireo teraka avy amin'ity faritra ity hangataka azy ho faritra maleo-teny. Fanadihadiana avy hatrany. Efa manomana sady ireo antota taratasy mety ho ilaina fangatana ny mangoro faritra ray maleo-tena ireo avy amin'ny fikambanana zanaka mangoro. Ahitana ny distrikany Moramanga sy Anosy-Beanal moa ity mangoro ity. Raha ny filazan'ireo mpitarika ity fikambanana ity dia manana ny arena rehetra ahafahany mamelony teny mangoro. Ahitana orinasa maro ary ihany koa ireo anisan'ny lehibe indrindra eto Madagasikara amin'ity distrikany Moramanga ity. Mitondra fanazavana mikasika izany sy ity fikambanana zanaka mangoro ity ny filoha-mpitarika amin'ny fikambanana. Raha ny potentialité économique angambana dia efa rahantsika malala ao zany misy ny Valta sy ny Kelina izay trandrahan'ny orinasa Ambatovy, ao misy ny orinasa Fanalamanga izay mitrandraka ny Atiala ary ao koa mbola misy Atiala betsaka amin'ny faritra iny moa izy amin'ny distrikany Anosy-Beanal fa tsy ny Moramanga ary rahantsika malala koa ny arena kibon'ny tany isan-karazany volamena, ny Vatsoa izay renareo matetika ao zany amin'ny ankapobeny zany izay fotsiny zany atao hoe santiona zany fa mbola maro ny ankoatran'izay fa le ngeza zany izay olasaiko aminareo zay. Raha ny hoe tsy dia hoe tsy mivelatra fa raha ny zavatra misy amin'izao zany dia somary ohatran'ny tanila kely ny fomba fampandrosoana an'ilay faritra zany amin'izao fotoana izao satria ireo faritra hafa izay mitovitovy le taminay zany efa aiza ho aiza izy hatramin'izao satria raha raisinay fotsiny izao hoe araka ny resantsika teo hoe Carrefour Moramanga ino moa zavatra misy amin'ny fampandrosoana ao Moramanga hoe zavatra misongadina tsy tena amin'ny hoe ny fampianarana fotsiny ary vita marisarisa mihitsy zany ny ao ka zay mahatonga anay hoe hiezaka zany zay anetsika ny mba ahafahana mampandroso ny faritra Moramanga na ara-pampianarana zany na ara-ekonomika na ara-sosialy. Omaly alatsinainy moa nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireo mpitarika ity fikambanana Fizaha-Mangoro ity. Ahitana ireo olona ny tanandraikitra na mbola amin'ny tanandraikitra ambony eto amin'ny firenena moa ao anatin'ity fikambanana ity.